Efa maro ireo olona niresaka ny impact environnemental, social sy économique ny projet base tuliard ka tsy averiko eto fa ny lafiny scientifique mikasika ny radioactivité ateraky ny vy mavesatra métallure radioactif atao hoe rutile, monazite sy ilménite izay misy uranium 238, thorium 232, potassium 40 ao anatiny fasika mainty no hazavaiko fohifohy. Ao koa ireo produits chimiques anadiovana ireo fasika ireo ary manimba ny fahasalaman'ny faramanimby sy ny tontolo iainana. Ny antony voalohany dia raha vao mivoaka mahazo rivotra ambonin'ny tany ireo vy mavesatra anatin'ny fasika mainty ireo dia lasa aktifa ny radioactivité na tsy misy fiantraikany amin'ny fahasalamana amin'izy ireo mbola any ambanin'ny tany. Ny antony faharoa, tsy maintsy diovina ny fasika mainty hahazoana izay tena ilaina purification ary mila produit chimique sy rano amantonina maromaro izay andany ny réserve nappe phréatique ao amin'ny faritra atsimo andrefana io. Io rano maloto io dia stockena ao anaty bassin de rétention anisy produit chimique sy métaux radioactifs manimba ny tontolo iainana sy ny fahasalamana io rano io. Ny antony fahatelo, ny silo istokena an'ireo fasika mainty voafantina ireo sy ny fomba anondrana azy any ivelany dia mila maimbo tsara mba tsy haparitaka ny radioactivité. Ny analyse voalohany natao tao Ranobe dia nataon'ny université-ny Tuliara sy université-ny Ankatso tamin'ny 2017 notariny professeur Pax Rajaoner, mpikaroka sy mpampianatra chimie fizika eny Ankatso. Nampiasa ny fitaovany NST-na ry zareo ary naseho tao amin'ny Akademia Malagasy ny résultat tamin'ny conférence EPMAD 17 ary publié en ligne tao amin'ny journal Econf l'université de Stanford tany États-Unis. Hita tamin'izany fa ambony be ny tahan'ny radioactivité avy amin'ny thorium 232 tao amin'ny Ranobe 1796 becquerel 1079 becquerel par kilogramme oharina amin'ny any QMM Fort Dauphin 180 hatramin'ny 212 becquerel par kilo. Ary mihoatra ny zakany vatan'olombelona tsy mahazo mihoatra ny 1000 becquerel par kilogramme. Norme ny agence de l'énergie atomique na IAEA io norme io. Ny analyse natao tao aoriana natao ny NST Ankatso dia ary nozaraina tao amin'ny Facebook sy télévision ny vidéo momban'io dia milaza fa ambany tsy misy atahorana ny tany radioactivité ao Ranobe ary mifanohitra tamin'ny résultat teo aloha. Noho izany rehefa tsy mifanaraka ny résultat amin'ny fikarohana scientifique dia tsy maintsy mamerina manao analyse indépendante sy impartial vaovao hijerena ny lesoka tamin'ireo analyse natao teo aloha ireo. Confrontation no nangatahanay anao débat mikasika tao amin'ny mikasika an'io zavatra io tao amin'ny conférence internationale EPMAD 24 tamin'ny octobre lasa teo ahitana ny marina sy ny lesoka amin'ny analyse nataony université ny Tuliara sy ny université ny NST ary tsara ho fantatra koa hoe taiza no nangalana ny échantillon nanaovana ireo analyse ireo. Nasaina koa ny solontenan'ny ministère ny mine sy ny environnement ary ny base Tuliara niaraka tamin'ireo mpanohitra ny projet nahagaga nefa fa ny mpanohitra ihany no tonga namary ny fanasana sy ireo olon-tsotra ary tsy mazava ny antony tsy nahatongava ny solontenan'ny NST na ministère sy ny base Tuliara. Nanotaniana moa ny NST hoe azo jerena ve ny résultat nareo? Ny valiteny dia hoe propriété-ny ministère de l'environnement io résultat io satria izy no ny mandaté anay anao analyse ary lasa top secret ilay résultat. Tsara koa ny mampahafantatra fa ankoatra ny recherche militaire sy défense ivaly ny fikarohana scientifique dia natao zaraina ho an'ny rehetra ary tsy maintsy mandalo amin'ny commission d'experts izay mivalide ny résultat ho publiena ao amin'ny journal scientifique spécialisé vao manan-kery. Koa hatramin'izao dia tsy mbola manan-kery ny résultat ny NST amin'ny lafiny scientifique ary tsy tokony ho voizy ny fanjakana hanoanana io projet base Tuliara io.